fampianaran' Jesosy direkta no entiko aminareo fa resahany tamin'ny disipla le izy fa tsy ny resahany en public. Zay no entiko amintsika. Raha mety moa ny tompony tena marina fa tsy zay tiako atao ny atao. Amin'ny asan'ny apôstôly eo misy ty zavatra ty. Dedinianareo moa le izy. Aiza ry izy iny. Tsy tadidiko izany de verset fa miteny an'izao le amin'ny asan'ny apôstôly zany. Rehefa maty ny tompo, Jesosy zany nijanona 40 jours zany niaraka tamin'ny disipla zany niresaka ny royaume de Dieu. Zany hoe io resaka io zany bien sûr mazava ho azy tsy hoentiko amintsika koa izy rehetra rehetra. Juste fotsiny hoe misy quelque chose zany rectifiena zany am'izay mba hanana compréhension mazava zany isika zany amin'ny tenin'Andriamanitra fa betsaka ny teny vakianareo fa tsy azonareo le izy. Tena tsy azonareo le izy. De somary manahirana moa miteny an'le izy satria mikitika finoany chrétien rehetra le izy. Or que rehefa vakinao ny baiboly tena tsy tonga saina mihitsy tsika hoe au fait ty zavatra ty resahan'ny baiboly fa tsy le zavatra henoko tany amin'ny évangélisation. Zay mahatonga an'le izy hoe ilaina ny mpampianatra fa tsy mpitory. Ilaina koa ny mpitory satria avy aiza moa azahoanao ny finoana ozy ny baiboly raha tsy donc ilaina ny mpitory. Fa ianao rehefa mandeha io taona io miditra eglizy tena ilainao ny mpampianatra. Taona fampianarana. Rehefa mandeha ny fotoana tena ilainao io ny atao hoe discernement. Tena ilainao io ny atao hoe conscience io. Satria za maheno zavatra resahana tamiko voalohany hoe Jesosy mpamonjy ary Jesosy ary mpamono ary koa dia ahoana. Tsy mety amin'ny lohako zany. Andriamanitra fitiavana. Oui, il faut bien être conscient de réalité ny ara-panao hoe Andriamanitra koa nanao ny enfer. De zay tsy tiany efa ny réservé io place io. Fa ny akamaroantsika zany le zavatra eny tany am-boalohany tsy hoe lainga le izy fa misy ny atao hoe métaphore. Inona métaphore? Sariteny zay. Misy ny atao hoe sariteny. Juste fotsiny hoe hitondrananao ohatra ny zazakely hoe fantatritsika moa zany hoe Père Noël no manatitra le cadeau e. Ohatra hoe mizanaka atsika zao. Matanjaka dada. Hoe ka le anazavana an'le zaza. Bof, andeha hiasa maraina de ohatran'izao nge efa viany sakafo ambony latabatra anao. Tsy azon'izany. Juste fotsiny hoe demande tu recevras. Point final. Mangata bonbon ianao de ho azonao zany. Fa tsy fantany atsembohanao de hitady an'le bonbon. Ohatran'izany zany ty baiboly ty zany. Donc misy niveau zany. De amin'ty deuxième partie ty tena ampianariko mamaky teny anareo. Ampianariko mamaky baiboly d'ailleurs hitanareo le verset mivoaka direct. De vakio tsara ny baibolinao fa sao de zay mahatonga ianao miana anatra am'izao. De raina ny tompo.